Defa miaravana rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne misy ihany ty eny tapaka amin'ny voloko raha ohatra nareo ka manaraka anao amin'ny YouTube amin'ny Facebook de efa fantatrareo zany hoe efa tapaka amin'ny voloko efa tamin'ny sabotsy tamin'ny 12 no tapahana amin'ny voloko fa efa mialava sady ary izy io de zay no tiako lazana anareo asa malahelo fa lava be voloko teo fa vetivety de maniry izy zareo sady ny alavany nefa vao tamin'ny sabotsy ny tapahana alakamisy androany yes zay ny vaovao voalohany indrindra hitantsika de androany zany iresadresaka momba ny volo ihany koa satria zay zany ny vidéo zay nangatahanareo anisany nangatahanareo atao amin'ny Facebook de izay zany no resako androany efa misy demo ihany koa ato arina ato ho hitanareo rehefa aveo fa angamba tonga de atombotsika avy hatrany amin'ny resaka shampoing ny shampoing na shampoo zay ampiasaiko de ireto Hydro Repair Argan Oil and of Morocco shampoo ty anankiray ty repair izy ty hydrate and repair azafady de ty anankiray ty Brazilian Keratin Therapy shampoo overnight straightening ever straightening. Oh, that's why. Okay, so mahasamy hafa n'izy roa reto ary ito anankiray ito zany manome manome famandona mampamandimandina kokoa ny volonao izy no ihany koa mamerina ny volonao amin'ny tokony ho izy indray raha ohatra ka somary efa riradreraka ny brushing sy ny flat iron ny volonao de ity zany no mampalefaka anazy indray mame mampamandina anazy indray sy manasitrana anazy indray de ity anankiray ity indray manampy ny volo mba hitsotra kokoa ity zao mety ho ampiasaiko bebe kokoa ato no ity satria ny antony ny voloko fohy de tsy tiako maika fohy loatra zany ny fovoakan'le izy rehefa sasana rehefa avy sasana de ity zany tiako ampiasaina mba ampitsotsotra kokoa anazy raha ohatra hitanareo tsy mitovy ny alava voloko eto sy eto ity naolako kely naolako be loatra de lasa makany anatiny be fa ity tsy de tena naolako de zay mahatonga anazy ohatrany somary lavalava bon entre parenthèse fa ity zany samy misy argan oil daholo izy raha tsy diso fa ity misy coconut oil, keratin protein, avocado oil sy coco butter ity zany ohatrany hoe traitement de ity indray manome manasitrana sy ona reny lazaka zany mampatanjaka anazy zany ity indray
ohatrany hoe manatsotra an'le volo e bon miverimberina be fa zay fotsiny zany le karazany shampoing ampiasaiko de ny ankoatr'izay de ity daily clarifying ity shampoo with deep cleanser for normal to oily hair ity ndray zany nampiasaiko rehefa ohatra nampiasa produit betsaka loatra amin'ny volo de le misy product build up zany hoe lasa ohatra ny mamiangadrano kely zany mitsy le produit satria betsaka loatra ny produit nampiasaina tamin'ny loha zany de lasa ohatra ny misy fotsifotsy hafahafa zany any amin'ny loha de ity zany no manadio tanteraka anazy mampiasa an'ity koa indroa isam-bolana zay tena izy satria sa tsy de tena mampiasa produit betsaka loatra amin'ny volo mety efa hanomboka anao an'izay zao nefa ny amin'ity indray mitoraka ity satria mety anao an'izay amin'ity indray mitoraka ity satria fohy ny voloko de mila produit be de be le izy karakara anazy sy ny ohatra zany fa ity zany ampiasaiko rehefa ohatra zay zany hoe ohatra zao hoe raha ohatra ianao ka be angadrano be ohatra na ohatra zany kanefa ny misy tsy mandaitra aminao foana ny shampoo ny shampoing rehetra zay ampiasainao de andramo mampiasa shampoing clarifying iny zany no tena manadio ifotony an'le volo de ny ankoatr'izay moa de ny shampoing fampiasa amin'ny volo misy angadrano mila ampiasainao ihany koa ny après shampoing anankiray ihany ny ananako anankiray ihany tena ampiasaiko de ity herbal essence conditioner tia repair argan oil of Morocco ihany koa tiako be mitsy le argan oil satria tena tsara be amin'ny volo tena manasitrana mampamadina sy ohatra zany indrindra fa volo ololo ohatra ny anako tena mila karakaraina be tena mila fanampiana be mitsy ny amin'ny resaka ohatra zay zany de ity anankiray ity misy antioxydant misy aloe sy misy sea kelp tsy haiko inona le sea kelp fa zay zany zay ny ampiasaiko an'ity tsy de misy hoe inona loatra le izy fa tiako fotsiny le herbal essence raha ny tena marina tiako fotsiny le herbal essence de zay no antony ampiasaiko an'ity de rehefa vita zay de amainiko aloha voloko zany hoe somary ataoko anatin'le zavatra fasinana azy io zany aloha de amainiko ny voloko ataoko mazava ho azy avao anatiny rehefa ao anaty douche de tsy maintsy fiazina tsara aloha le volo vao miala tao zany hoe tsy volo mando be iny tonga de miala tao amin'ny douche fa somary fiazina tsara aloha de aveo de fiazina amin'ny servieta indray de aveo de asiako servieta indray ataoko anaty servieta aloha izy mba anamaina anazy bebe kokoa de miakanjo anatsiako de rehefa vita zay na manasa tarehy ako na ohatra zany de rehefa vita zay de averiko asorina ao anatin'le servieta amizay zany na microfiber moa zany ty ampiasaiko ty asoriko ao anatiny amizay zany ny voloko de asiko an'ireto produit reto produit voalohany ampiasaiko de ity heat protector ty hair polisher le izy avy amin'ny Fantasia de ity anankiray ty sady ny zavatra ataony manatsotra ozy izy mampangirana sy miaro ny volonao amin'ny zavatra mafana zany tsy de miaro ny voloko loatra ty satria nisy fotoana ty fotsiny nampiasaiko fa tsy nampiasa heat protector hafa ako de hitako hoe simba le volo hitako hoe may le volo de tsy de manao an'izay zany ty tsy de manao an'izay ty tsy de miaro ny volo ty fa manampy be de be mihitsy ny volo koa hitsotra kokoa za zany zay zany raha tsy fantatrareo zany zako tiako mitsotra ny voloko fa tsy de tiako loatra miolakolana de zay zany no ataon'ity straightening serum ty manampy an'le volo somary mitsotra na de ohatra hoe ampiasa fer fanaovana boucle rehefa aveo de asiko an'ity foana ihany ny voloko mba irelax kokoa zany le curl tsy de hoe migita ny voloko fa voloko olioly fa tiako foana zany mampiasa an'ity ity zany tsy maintsy ampiasaiko foana efa iny be de be mihitsy ny mividy an'ity zay fa mbola mividy hatramin'izao zay zany ity de efa vita zay de asiko an'ity 13 mai heat tamer
protect against heat damage leave-in spray ity a efa nampiasaiko efa amin'ny taonany maro ihany koa ity no ampiasaiko a mba iarovana ny volo koa bebe kokoa amin'ny hafanana zany fa ity zany tsara koa sady manitra le izy sady ny mora ity zany a no ampiasaiko a faharoa amin'ny voloko mando zany hoe tsy le izy mando be iny fa le izy le avy asorina anatin'ilay microfiber iny zany a de asianandreo aloha de amainiko ny voloko za tsy mampiasa brushing tsy mampiasa blow dryer fiantsoana azy amin'ny teny anglisy tsy mampiasa an'izay tsy mampiasa niny mihitsy ny zany raha ny tena mariny mba amainako ny voloko fa avelako maina ho azy io fotsiny le izy zany hoe maina amin'ny rivotra de amin'iny koa amin'izay le produit zay nampiasako teo mba miasa bebe kokoa zany le izy alohan'ny anaovako fer de rehefa maina tanteraka mihitsy ny voloko zay vao miverina manatsotra anazy de aseoko anareo zany fomba fanatsorako ny voloko eny tambola voloko mbola lava no nanaovako an'ity vidéo ity de ho hitanareo zany fanatsorako ny voloko lava.
fa tena hitako mihitsiny a ny fahalavan'ny voloko hoe lavalava kokoa izy am'izao amena moa zany hoe tamin'ny voloko lava tena ela mihitsiny a ohatra hoe 30 minutes vo vita le volo mitsotra fa am'izao a tena hoe 10 minutes 15 minutes maximum 10 minutes 10 minutes de vita ny voloko zao nataoko teo zao io zao a 10 minutes eo de vita de tena mahafinaritra tiako sady maivana tsara mihitsiny am'izao eny de vita zany zay a de asiako an'ty faran'ty fotsiny a oil of Morocco ihany koa le izy a argan oil treatment hitanareo fa miverimberina foana le argan oil satria tena tsara tena mety amin'ny volo koa tena tiany volo koa le izy de izay a no ampiasaiko zay fotsiny ny ampiasaiko za tsy mampiasa zavatra be lehibe inoko fanamaly ny fantanina rehetrarehetra angambany amresaka volo ity raha ohatra mangataka hoe ahoana indray any no inona indray ano ampiasaiko amin'ny voloko zao le izy efa foy zao mety aseoko anareo ihany satria nahazo produit maromaro indray aho andramako de afaka aseoko anareo indray zay hoe inona ny ampiasaiko amin'izao sy ny fomba fampiasaiko anazy ny ohatra zany fa ny teo aloha zany reny rehetrarehetra reny fotsiny no ampiasaiko tsy mampiasa zavatra be lehibe tiako marina fotsiny le shampoing reo tsy hoe ampiasaiko miaraka ampiasaiko daholo foana fa indraindray ty fotsiny ampiasaiko indraindray ty fotsiny indraindray ty sy ty na indraindray ity sy ity zany hoe le clarifying shampoo zany afaka ampiasaina amin'ny shampoing hafa fa raha ny shampoing tsotra tsy de tokony ho ampiasaina hoe miaraka ampiasaina izy roa reto ohatra satria samy manana ny asany manjary fanimba eny fa zay zany ny androany zareo de misaotra betsaka anareo rehetrarehetra nijery sy naharitra hatramin'ny farany aza diny miresaka any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy atao amin'ny YouTube de any foana sady efa napiditra vidéo maro be indray ao amin'ny Facebook ao raha ho hitanareo raha tianareo jerena le izy zay fa de misaotra betsaka anareo rehetra nijery de manaraka indray fa ho faty ty caméra ty veloma daholo